nisy faty lehilahy anankiray koa tany Mazavahoila zay atsika hoe tany amin'ny prime taloha fatiny lehilahy anankiray sabo 20 taona eo ny fahitana azy koa zany dia azo atao hoe meurtre satria nisy niratra be dia be tany amin'ny lohany misy ny teo amin'ny tendany misy teo amin'ny lamosiny dia hita zany fa nampiasa fitaovana maranitra zany ny olona zay nanafika tamin'ny toeran'io zany zay ngamba ny zavatra hita zany azo lazainy hoe meurtre zany mazava be meurtre efa matombo miantso anay BMS dia efa maty izy no tonga tany à l'hôpital zany zay no mahatonga hoe zay BMS no manao ny constatation fa raha olona mbola miaina izy mbola velona dia anjaran'ny CHU no manao ny diagnostic de décès na ny constatation zay zany nandeha nangala baka tany dia zay nipodoboka any nahita ny raha dia teneniny namako reto hoe ino ambarandreo misy fatin'olo dia zay boka eny andeha nijerany raha hita dia hitany izy fa matodobe karany ty zay avy amin'izay reto navy nandeha tany firy nareo minday to zay telo zaza aminareo telo dia io raika manga eo tamin'ny firy io mbola voty eo mbola votsivotsy elo zay tokotokony tamin'ny sivy teo androany fo zany eo androany fo anareo ka fa nahitaiza nampiasa tamin'izy anareo tamin'ny manengy tarizy tsy fantanareo lay olo tsy fantanareo tsy mpadalodalo aminareo to da ity moa zany secteur 3 farany ambany fanyatsahana mihitsy ka ny miakina amin'ity faoriana ty moa zany dia tsy hainay olona io ary tsy fantatray mihitsy na dia izy na dia izy raha vao nandinika izahay fokolona nandinika ny mpijery tsy mahafantatra anazy ka no zany tsy maintsy mampilaza aminareo manam-pahefana zahay tompona andraikitra amin'ny toerana eto any aty ambany tanàna zany zay filaza azy ambany tanàna ny fahitana anazy moa raha ny fahitany anazy lehilahy anankiray mety sabo eo amin'ny 30 taona eo raha ny fahitana azy dia amin'le hoe antsoina hoe mort naturel zany hoe tsy nisy ny ratra tsy nisy ny kapoka hita tany aminy zany fa mbola mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana zao eo moa ny polisy nationale eo koa izahay raha nijery azy teo dia mivoaka ny réquisition dia hita hoe inona marina nafaty azy arakaraka ny élément zay anananay zany 20 taona taty aoriana tsy mbola nisy ny fiovanany tapitanàna ny Marivoay amin'ny faratsiny ireo fotodrafitrasy indrindra ny lalany toy ny tanàna maty ny fahitana ny tapitanàna ny Marivoay amin'ireo lalana izay simba sy feno rano miandrina rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra marary aloha tena resaka ty fotaka na poussière amin'ny maintany regny fa misy firy taona mpitondra teo tsara misy lalana namboatrana ty lalana ty fa fangatanay mpitondra fanjakana zany fa tokony amboarindreo mba jerevandreo ty Marivoay ty fa tena latsaka ambany amin'ny distrika jiaby aty zao efa lavalava Marivoay any zao visitra foana mba mangataka amin'ny fanjakana zany mba amboarina ty fa tena mampalahelo be Marivoay tanànanay ty ny etaetanay poniny Marivoay dia ny lalanay tena ratsy dia ratsy mihintsiny ka mba mila fanambarana kely zay ny etaetanay eto na dia mivokatra hiakatra tsy tafiakatra ny zavatra tokony atao tsisy mety daholo ny lalana ratsy lavaka etsetra marobe mihitsy efa maro ihany ny olomanga navoaka nyity distrika ny Marivoay ity saingy tsy mbola nisy na iray aza tamin'izy ireo no nanana fandafateny ny amin'ny anatsara sy anamboatra ny lalana eo atapitanàna ny Marivoay takin'ireo mponina hatrany ny amerenana indray maha Marivoay ny Marivoay